Bonsoir à tous tsika rehetra. Fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany mandrakariva ho amintsika rehetra. Mbola misaotra tompo an-trantsika afaka manondray zao fampianarana izao. Efa tafiditra zany tsika ny amin'ilay hoe fampianarana mikasika ilay tomboka se famantarana nomeny Jesosy Kristy hamantarana azy. Dia ny amin'ilay hoe telo andro sy telo alina izany. Ka zay nefa nanomboantsika nijery tamin'ny tapany maraina iny, nijerentsika hoe mikasika zany ny amin'ireo tezy ataon'ny olona zany, ny amin'ilay hoe Jesosy maty zoma fa tsy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, ary tsy vitan'izay ihany koa fa nilazany an'ilay hoe tsy nahazo telo andro sy telo alina izy. Kanefa ny soratra masina no milaza an'izay zavatra zay. Izy zany niteny fotsiny amin'izao hoe nahazo telo andro sy telo alina izy. Dia ny anaovan'ilay hoe telo andro sy telo alina dia hoe zoma, sabotsy, alahady. Fa hoe tsy voatery hoe telo andro sy telo alina mazava izy io. Raha vao miteny an'izay ianao dia mampandainga an'i Jesosy ianao zany, mampandainga an'Andriamanitra zany ianao. Dia nijerentsika teo nefa ilay izy. Satria izay zany no bazin'ilay fampianarana amin'ilay izy, ilay hoe telo andro sy telo alina. Dia nijerentsika ilay izy, nisaintsika ilay izy. Hoe nahazo telo andro sy telo alina sa tsy nahazo telo andro sy telo alina. Dia hita zany ilay izy fa nanino? Tsy mitombona ilay fanazavana. Iverenantsika kely zay rehefa avy eo fa alohantsika hivavaka apetratsika amin'ny tompoany ilay izy izany. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitry Abraham ianao, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha eo amin'ity hariva ity indray raha mbola hianatra sy handinika ny teninao. Sokafo indray raha eo ny fonay sy ny sainay hamantaranay ny sitraponao. Ka meteza raha io hampianatra anay ny teninao amin'ny alàna fanainao masina ny hainao. Efa endreny zay raha io, mifahalalana zay, mifahazavantsaina izay. Koa dia mampianara anay raha ny teninao amin'ny alàna fanainao masina. Eny mifono aminao ihany koa izay. Anisy tsy famendrena vitanay tao anatin'izay fotoana ny saranay izay. Mamindrafo aminay iray mamelà ny helokay renao. Ka dia mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ankehitriny izay raha no hianatra ny teninao mikasika ny famantarana izay nomenao Kristy. Dia aoka ireny fanahinao. Miasa amin'ny fahafenona atinay. Dia izy hampianatra anay. Dia ampelantananao no metrahanay izao fotoana izao Andriamanitra, ka aoka ny tsisy arombaka izay ampelantananao. Ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Ya, iroso ary isika. Dia araka nyresantsika tamin'iny fampidirana teo iny zany dia zao hoe eo zany ny olona izay manohana le hoe Jesosy maty zoma nitsangana alahady. Hitantsika tsara nefa fa ny famantarana izay nomeny Jesosy dia hoe tahaka ny Jona telo andro telo alina tao akibon'ny hazandrano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'ny alina ao akibon'ny tany. Raha vao miteny nefa hoe maty zoma Jesosy nitsangana alahady, dia hitantsika fa tsy mitombona ilay izy, tsy afaka manao tsabiky mikipy fotsiny sika manao hoe zoma, sabotsy, alahady. Fa nitsindrin'i Jesosy mazava tsara mihitsy ilay izy. Telo andro mazava sy telo andro maizina. Dia rehefa nisaintsika nefa ilay izy amin'ilay hoe Jesosy maty zoma zany, dia nisaina ilay izy. Maty Jesosy ny alina ny harivan'ny zoma iny. Ny ray andro nefa zany amintsika dia zao 24 heures ny ray andro na 420 ora. Ary ara-baiboly koa izay 420 ora izay dia 24 heures koa ny ara-baiboly, satria na Jesosy tena mihitsy dia niteny manao hoe move tsy 12 ora ny andro, zany hoe ny andro mazava. Dia 12 ora ihany koa zany ny alina maizina. Ary hitantsika tamin'ny resantsika napiditra ny olesiny itsika dia niresaka ihany koa hoe tamin'Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany? Nanao ny mazava sy ny maizina Andriamanitra.
nampisaraka ny mazava sy ny maizina dia ny mazava natsoiny hoe andro ary ny maizina natsoiny hoe alina dia ozy izy ary nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany izany hoe fitambaran'le ariva sy ny maraina zany mame andro anankiray dia rehefa hitantsika zany zay dia zao hoe raha mite zany jesosy hoe ray andro sy ray alina dia ohatra antsika zao hoe misy ny andro mazava misy andro maizina zay zany 24 heures zany zay dia jerentsika kely le izy ary dia hoe maty zoma jesosy nitsangana alahady ny 4 ora zany a dia zao hoe raha maty zoma jesosy amin'ny 3 ariva dia tany amin'ny sabotsy ariva amin'ny 3 any voafeno 4 ora indray zany iny andro voalohany zay ary any amin'ny lahady ariva amin'ny 3 ora any 4 ora ihany koa zay andro faharoa zany zay dia raha ny andro fahatelo zany dia izy any amin'ny latsinainy amin'ny 3 ariva any vao andro fahatelo fa tsy hoe aty amin'ny lahady maraina ny andro fahatelo dia tsy mitombona zany le satria ray andro sy tapany zany ray andro sy tapany mazava sy 2 alina zany dia tsy mitombona zany le izy raha manisa mino fa mba mahay manisa daholo tsika manisa ray 2 telo ve dia tsy mba hoentsika fa tsy mitombona zany fanazavana izany zany dia ny zavatra hojerentsika indray zany ity dia zao hoe misy ihany koa zany filazana satria misy rany zareo mpikaroka zany dia miteny hoe ranopaka tamin'io andro io zany nafatesan'i Kristy zany a dia nipaka tamin'ny andro alakamisy tamin'io andro dia nyvoafainono an'izany fotsiny hoe mipaka andro alakamisy dia mba ahoana ny mampitombona an'izany hoe maty zoma Jesosy ahoana ny ampitombona an'izany hoe maty zoma Jesosy satria raha ny soratra masina nijerena dia Jesosy tsy maintsy mandeha araka ny soratra masina ary Jesosy Kristy nefa ny tandindon'le izy le zanak'ondry izay vonoina amin'ny andro Paska ka ny zanak'ondry izay vonoina amin'ny andro Paska dia mifanontaniana mipetraka dia ity vonoina alohan'ny Paka ve ny zanak'ondry sa vonoina ao aorianan'ny Paska dia mazava ho azy fa raha ny soratra masina no jerena dia zao amin'ny arivan'ny andro ny 4 ny volana Nisanina no hamonoana ny Paska dia ny fetin'ny Paska zany manomboka amin'ny andro 5 ary mandritra ny 7 andro ny jiosy zany mifety mihinana le mofo tsy misy masirasira ka ny zanak'ondry zany dia zao zay vonoina dia amin'inona ny vonoina zany zanak'ondry amin'ny Paska ny hamonoana ny zanak'ondry fa tsy ao aorianan'ny Paska zany hoe alohan'ny Paska zany no hamonoana ny zanak'ondry alohan'ny anaovana ny fetin'ny Paska zany ny hamonoana ny zanak'ondry hitantsika kely hoe verenantsika izy iny fa nivakiantsika kely jereo tsara aty amin'ny Exodosy 12 fa nivakiantsika izy io tamintsika nianatra le raha ny zanak'ondry mba hitantsika anazy tsara le izy dia ahoana ozy izy vakiantsika ny 12 dia ahoana ozy izy eto Exodosy 12 dia ny 12 ity volana ity ny voaloham-bolana ho anareo dia voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy 17 mitenenareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manao vao hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray ho an'ny isatraniny dia toizany 15 zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 4 amin'ity volana ity tehirizina hatramin'ny andro 4 zany hoe mbola tsy vonoina zany izy fa tehirizina hatramin'ny andro 4 amin'ny volana ity dia hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra zany hoe amin'ny ariva ny andro 4 zany no hamonoana an'ilay zanak'ondry dia rehefa vonoina amin'izay ara le zanak'ondry dia inona ny zavatra
rehefa vonoina le zanak'ondry zany a de inona ny zavatra resahana eto andin'ny fahavalo de zao ny teneniny dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Teo zany no nametrahana le hoe ny fetin'ny Paska sy ny finanana le mofo tsy misy masirasira. Zany hoe amin'ny arivan'ny andro fa 410 izy no amonoana ny zanak'ondry. Rehefa maty ny zanak'ondry izy zany de manomboka amin'izay ny fetin'ny Paska zany. Miditra amin'ny andro 510 zany no mihinana mofo tsy misy masirasira ianao. Mihinana ny henana tsatsika. Zay ny zavatra fety nataony zanak'Israely. De rehefa avy eo amin'izay de zao ny teneniny aty amin'ny andininy 410 iny, ny teneniny andininy 410. Ary zany andro zany de ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firaviravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka faramandimy ny ho tandremanareo izany ho andro firaviravona ho lalàna mandrakizay. De raha jerentsika kely ihany koa aty amin'ny Leviticus 7:20 rehefa miresaka an'izy io izy mba hitantsika azy mazava tsara. De zao ny zavatra teneniny ato. Leviticus 7:20 de ny andininy fahadimy. Leviticus 7:20 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. De ahoana izy? Ny andro fa 410 amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska any Jehova. Ary ny andro fa 510 amin'izany volana izany dia andro firaviravona ho an'i Jehova, fihinanana mofo tsy misy masirasira, afotoana no ihinareo mofo tsy misy masirasira. De eo zany le izy mialina iny famonoana le biby iny zany, iny ny famonoana iny zany le hoe maty Kristy Paska ho antsika. De eo amin'le raha iverena kely ihany koa le Exodus 12 de ina lazany Jehova n'le zanak'ondry novonoina iny. Exodus 12 andininy 110 de zao ny zavatra teneniny ato, andininy 110. De ahoana izy? Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikona ny kapinareo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo eny an-tananareo de hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Zany hoe ny finanana le zanak'ondry zay voavonoina iny zany natsatsika efa mihinana iny de hinananareo azy faingana izy fa Paska ho an'i Jehova. Le zanak'ondry vonoina iny zany le Paska ho an'i Jehova. Ka eo zany le zavatra tiana tenena amin'izy. Raha milaza zany reo mpandinika zany nareo manam-pahaizana manao hoe ny Paska ange tamin'io ka andro alakamisy. Ka ry nilazana hoe maty zoma Jesosy. De mba misy lôzika ve zany zavatra zany hoe ahoana no anaovana ny fety Paska ny andro alakamisy nefa le zanak'ondry zay vonoina amin'ny Paska de tandindon'ny Kristy io. I Kristy nefa lazaina fa maty zoma. Tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ange zany nahafatesan'ny Kristy satria Kristy zany maty taorianan'ny Paska. Nefa ny zanak'ondry de inona? Ny zanak'ondry zay vonoina de maty vonoina alohan'ny Paska. Satria rehefa mihinana ny henan'iny zanak'ondry iny ny Israely de iny le hoe Paska ho an'i Jehova. Ny finanana ny hena iny zany, ny zanak'ondry zay novonoina iny le Paska ho an'i Jehova. De ahoana ny ampitomona an'izany raha hoe maty zoma Jesosy izany. De ato koa misy teny ato amin'ny soratra masina, ahoana ny lazaina? Satria Jesosy de tsy maintsy mandeha araka zay voalaza ny soratra masina. Ka raha Kristy zany tandindony le zanak'ondry izay novonoina tamin'ny Paska de zao tokony ho faty tamin'iny talohan'ny Paska zany Jesosy. Tokony ho faty talohan'ny Paska zany Jesosy. Satria izay ny lalana tsy maintsy alain'i Kristy manaraka zay voasoratra. De jerentsika eo amin'ny Jaona 7:20. Jerentsika eo amin'ny Jaona 7:20. Jerentsika kely. Ahoana izy eo amin'ny Jaona 7:20. De vakitsika ny andininy 4:20. De ahoana izy ato? Rehefa nosamborina zany Jesosy
dia noentina teo amin'ny Pilaty izy ho tsarain'ny Pilaty. Inona io andro io ary nitondranan'i Jesosy ho tsaraina teo amin'ny Pilaty? Dia izao no teneniny eo amin'ny 2:4. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony tamin'ny ora 4 dia hoy izy tamin'ny Jiosy, indro ny mpanjaka anareo. I Pilaty zany no miteny tamin'ny Jiosy teto. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony tamin'ny ora 4 dia hoy izy tamin'ny Jiosy, Pilaty io, indro ny mpanjaka anareo. Dia toy izany fa niantso ireo hoe ento omboy amin'ny hazo fijaliana izy, hoy Pilaty taminy, omboko amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjaka anareo. Inona zany io andro nitondranan'i Jesosy teo amin'ny Pilaty io? Andro fiomanana amin'ny Paska hozy izy io. Karaha lazaina zany fa Paska ny andro alakamisy. Jesosy hoentina omboana maninona? Alohan'ny Paska ny hitondranan'i Jesosy. Eo amin'ny Pilato io zany. Satria fiomanana amin'ny Paska ty voalaza ity. Karaha lazaina fa maty zoma Jesosy. Dia inona ny zavatra tokony ho izy zany? Tokony hoe ny sabotsy ange zany ny andro Paska. Satria hoe fiomanana amin'ny Paska. Fa tsy andro alakamisy zany. Dia ahoana indray ary zany lazainy ahoana indray mikasika an'izany zavatra zany? Fa raha alakamisy zany no lazaina fa Paska. Hoe anaovana ny fety Paska, nanomboan'ny fetin'ny Paska. Le fihinanana mofo tsy misy masirasira zany. Dia izao ity Jesosy maty azo maty zany. Tsy nahatateraka ny voalaza ny soratra masina zany. Tsy nahatateraka an'izay zany ty. Dia raha jerentsika kely angely izy, raha jerentsika kely le izy. Raha jerentsika kely le izy. Dia manisa kely zany tsika hoe rehefa misambolona Jesosy zany dia izao ataontsika hoe lakamisy zany ny Paska. Jesosy nefa zany noentina teo amin'ny Pilato izy no zoma. Satria nahoana ny andro izay nitondranan'i Jesosy teo anatrehan'ny Pilato dia io ihany no fotoana naninona. Io ihany no fotoana nanomboana an' Jesosy. Dia raha jerentsika le toko sy andininy eo amin'ny jaonina toko 5:20 eo ihany dia vakiantsika ny andininy faraka amin'ny 30 eo akaikany. Satria tamin'ny voalohany zany Pilato tsy nentina nanombo an'i Jesosy dia hoe hoeto any amin'ny Herôda izy. Dia rehefa avy eo indray tsy nety koa Herôda dia naverina tany amin'ny Pilato izy. Dia rehefa nitsarain'ny Pilato izy dia izao ny zavatra nitenen'ny ny zavatra nitranga zany. Dia nasen'ny Pilato nomboana ihany izy. Dia rehefa nomboana amin'izay ary Jesosy, tonga zany le arivany andro hamonoanan'i Kristy iny zany, andininy faraka amin'ny 30 tsika eto. Dia izao ny zavatra teneniny eto. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahana ny ranjony ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe izany sabata izany. Ny zavatra niresahana eto anefa dia izao hoe ny nitondranan'i Jesosy teo amin'ny Pilato eo amin'ny 2:4 dia andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony tamin'ny ora 4. Zany ora 4 zany eo amin'ny soratra masina dia andro 12 ora taondro zany. Zay zany nitondranan'i Jesosy teo amin'ny Pilato. Dia ahoana ozy izy? Dia tonga amin'izay zany Jesosy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana dia efa maty Jesosy tamin'io andro ihany nanomboana an'i Kristy. Dia hoana izy satria andro fiomanana izany andro. Ary satria andro fiomanana ny andro zany hoe mbola tamin'le mbola andro fiomanana amin'ny Paska ihany zany io. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratran'ny ny andro sabata. Satria ny faty maloto zany dia lasa ohatran'ny hoe mandoto le sabata zany, mandoto le sabata. Ka inona zany io sabata resahana eto io?
ny dikany hoe sabata ao amin'ny soratra masina dia fitsaharana ny dikany hoe sabata. Misy ny atao hoe sabata andro fahafito, io le miverina isan-kerinandro, sabata fitsaharana. Misy ihany koa ny sabata paska. Misy ny sabata pentekosta. Misy ny sabata izay fetin'ny tabernakely. Reny zany fivoriana masina ho an'i Jehovah zany reny. Andro fitsaharana reny fivoriana masina ho an'ny zanak'Israely. Fotoana tsy asana zany reny fa fivoriana masina ho an'ny zanak'Israely. Dia rehefa tonga reny fotoana reny, amin'le fotoana lehibe niteneniko teo, paska, pentekosta, fetin'ny tabernakely. Na iantsoina amin'ny fetin'ny tabernakely moa zany mifanaraka eo le resaka le hoe le grand kippour izy zareo amin'ny jiosy zany. Le resaka hoe famelan-keloka ho an'ny firenen'ny Israely zany. Dia ireo anankitelo ireo zany akarana ny Jerosalema reo, fetin'ny tabernakely, fetin'ny pentekosta dia fetin'ny paska zany. Ireo ny akarana any Jerosalema zany. Dia antsoina hoe sabata ihany koa zany izy ireo. Ka ity zany ty resahana eto ity zany dia zao. Araka le teneny hoe ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata satria andro fiomanana amin'ny paska io andro mba tsy ho tratra ny sabata hozy izy. Sabata paska zany no resahana eto satria andro lehibe izany sabata izany. Dia Jesosy zany maninona? Maty alohan'ny paska Kristy. Tahaka ny voalaza any amin'ny testamenta taloha ihany koa. Any amin'ny testamenta taloha izy dia teneniny tsara mihitsy. Ary amin'ny harivan'ny andro ny faefatra ambin'ny folo izy. Dia zao paska ny Jehovah satria eo no hamonoana an'ilay zanak'ondry. Ary ny andro fadimy ambin'ny folo zany hoe voatapitry ny andro faefatra ambin'ny folo satria ny hariva no hamonoana ny paska dia tonga dia miditra amin'ny andro fadimy ambin'ny folo zany ianao, miditra amin'ilay fetin'ny paska zany ianao. Ka raha ohatra zany kalakamisy ny fetin'ny paska tamin'io andro inona zany namonoana an'i Jesosy Kristy? Ny tokony ho izy zany, ny tokony ho izy ho iaho. Dia zao tokony ny alarobia hariva zany no namonoana an'i Jesosy. Dia niditra satria ny andro ara-baiboly dia manomboka ny alina mefara amin'ny apitso alina. Ka raha ohatra zany ka hoe manaraka le araka ny soratra masina ny jerena dia zao hoe ny alina ny alarobia zany Jesosy no ny harivan'ny alarobia zany Jesosy no novonoana. Satria harivan'ny andro ny faefatra ambin'ny folo no hamonoana ny paska. Dia ny fetin'ny paska manomboka amin'ny andro fadimy ambin'ny folo ka ny hariva iny zany ny alina ny faefatra ambin'ny folo iny zany. Iny le raha amintsika amin'izao fotoana izao dia raha ohatra zany tsika zao ohatra ny hoe ataontsika hoe ny raha amintsika aho dia hoe ny andro manomboka amin'ny 12 alina. Fa raha ara-baiboly izy dia manomboka ny maty masoandro. Vao maty masoandro zany dia manomboka ny andro. Ka raha ny harivan'ny andro faefatra ambin'ny folo zany Jesosy novonoana atao hoe harivan'ny alarobia zany. Dia zao hoe ny alina zany manomboka ataontsika hoe amin'ny 9 eo zany efa miditra sady amin'ny andro fadimy ambin'ny folo zany. Zany hoe fa lakamisy alina zany ny andro iny. Dia efa mandeha ny fety zany amin'iny fotoana iny. Paska ho an'i Jehovah. 7 andro izy mihinana mofo tsy misy masirasira. Raha araka io teny io zany no jerena hoe raha araka an'izay izy. Fa mbola tsy tonga amin'izay fanazavana zay moa tsika. Zay zany ny tokony ho lôjika raha izy zany zay zavatra zay. Ity nefa lazaina hoe maty azoma. Maty taorian'ny paska izy. Tsy araka an'ireo mpandinika zany hoe mpandinika milaza hoe Jesosy ny paska dia lakamisy dia ahoana ary zany. Aiza amin'ny mampitombona an'izany zavatra zany. Fa maty azomaty, maty taorian'ny paska. Nitsangana tamin'ny andro alahady. Tsy nahazo 3 andro 3 alina.
ary tsy natanteraka ihany koa volana soratra masina mikasika ilay zanak'ondry izay vonoina amin'ny andro pasika zany dia tsy mitombona zany izay zavatra zay. Izay no mikasika an'iny ijery ihany koa tsika fanazavana izy ireo zany anoanany an'le hoe Jesosy maty zoma dia ijery tsika mikasika le hoe fiomanan'ireo vehivavy zany anosorana menaka manitra ho an' Jesosy sy diloilo. Ka hojerentsika zany reo toko sy andininy mikasika an'izy io satria hoe rehefa maty zany Jesosy dia ireto vehivavy tonga hikarakara an' Jesosy anositra menaka manitra azy sy anositra diloilo. Dia ijery toko sy andininy maromaro sika fa mifandipatra be le fanazavana zany amin'le resaka diloilo raha lazaina fa maninona maty zoma Jesosy. Tena mikorotany ambony ambany zany io satria ahoana ny mampitombona an'izany dia hojerentsika kely ange mikasika an'izay zavatra zay. Raisitsika aloha zany le aty amin'ny Luka zany. Luka toko 7:20 no jerentsika indray. Luka toko 7:20. Luka toko 7:20 dia ny andininy 50 ka hatramin'ny 450. Luka toko 7:20 dia ny andininy 50 ka hatramin'ny 450. Jesosy maty zany io dia nesorina teo amin'ny hazo fijaliana izy nentina ho alevina. Vakitsika raha le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa zany izay isan'ny Sinedriona dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany tsy nanaiky ny hevitra sy nataon'ny sasany. Avy tany Arimatia tanànan'i Jiosy izy sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidiny ny faty ka nofonosany ariry madinika. Dia naleviny tao amin'ny fasana no lavana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Ary andro fiomanana izany andro izany. Miverina ihany amin'le teo ihany zany. Fantatsika tsara hoe andro fiomanana no nahafatesany Jesosy zany. Dia ozy izy ary andro fiomanana zany andro zany zany hoe ny fotoana izay nandevenana an' Jesosy zany io ka efa atomotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay momba azy avy tany Galilea dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana sy izay nampandriny ny faty. Ary niverina ireo ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra. Zany hoe rehefa nalain'i Jesosy nangataka alalana zany Josefa teo amin'ny Pilato nangataka ny fatin'i Jesosy mba ho aleviny any amin'ny fasana zany. Dia rehefa nampidiny teo amin'ny hazo fijaliana izy tondra azy nakany amin'ny fasana dia nisy mpianatry Jesosy nanaraka azy, vehivavy reto. Maria renin'ny Jakoba, Maria Magdalena zany ary i Salome zany no nandeha zany niaraka tamin'izy teo, nandeha tany. Hitany zareo zany nametrahana an' Jesosy teto no nametrahana azy. Zareo nitondra an' Jesosy tao am-pasana io nanaraka ny Josefa zany dia zao tsy mbola nanositra menaka manitra azy izy na diloilo. Satria mbola tsisy fotoana na nikarakarana an'izany satria vao avy eny am-pasana dia tonga tany. Hitany zareo tsara hoe teto no nametrahana an' Jesosy. Dia lasa zareo niverina satria efa fiomanana amin'ny sabata izany andro zany ary efa hitsofoka amin'ny sabata zany ny Jiosy amin'ny fotoana io. Dia lasa zareo niverina zany. Dia ozy izy 450 ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Zany hoe rehefa niverina tany an-trano zany izy dia lasa nanao iny namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ijery toko sy andininy anankiray ary tsika mikasika an'izay ihany koa. Any amin'ny Marka indray tsika nijery. Dia ahoana ozy izy any amin'ny Marka. Marka toko 4:20 dia ny andininy voalohany. Marka toko 4:20 dia ny andininy voalohany. Dia ahoana ozy izy atao amin'ny Marka toko 4:20 ny andininy voalohany. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka ny sabata. Ary rehefa afaka ny sabata. Inona moa mahatonga antsika miresaka an'ity zavatra ity? Zavatra anankiray mantsy dia zao manao hoe eo zany betsaka koa no milaza manao hoe araka ilay fanazavana nentina teo zany le hoe fiomanana amin'ny sabata. Betsaka no milaza hoe le fiomanana amin'ny sabata lazaina io dia sady sabata pasika io
no sabata andro fahafito izy zany. Fa tsy sabata anankiroa izy tamin'io fotoana nahafatesan'i Jesosy io. Ary jereo tsara fa ny fampianaran'ny Eglizy dia zao, ny fampianaran'ny Eglizy dia zao hoe ny Paska dia ny anjera zany tamin'ny andro sabata, tamin'ny fotoana io. Na hoe zany koa moa fampianarana misy foana zany, ary io mba mahavariana koa, mba mametra-panontaniana ihany. Mitombe amin'ny andro alahady foana ny Paska, mahavariana, maninona tokoa izy mianjera amin'ny andro alahady foana ny Paska. Iny maninona ny anton'izay mianjera amin'ny andro alahady. Nefa tamin'ny fotoana io ara lazaina zany fa hoe fiomanana Paska, ny Paska ny anjera sabotsy, dia mba anjarantsika kristianina koa mba mieritreritra kely amin'izany, maninona ny lahady fa maninona tsy sabotsy ohatra. Mba mampametra-panontaniana koa zany zavatra zany. Fa ny zavatra anankiray eto zany dia zao, ny zavatra tena tiako lazaina dia ty hoe ny filazan'ny ny akabeazan'ireo mpampianatra zany dia milaza manao hoe ny Paska tamin'ny fotoana io dia andro sabata ny Paska, zany hoe andro fahafito ny Paska tamin'ny fotoana io izy. Ka Jesosy maty zomainy zany ozy izy maty nanino? Maty talohan'ny andro sabata indray zany iny. Dia io zany dia efa nazareo samy manam-pahaizana raha zany dia efa mifandipatra indray zany le izy. Misy ny manam-pahaizana anankiray miteny manao hoe andro sabotsy ny Paska tamin'io. Misy indray ny sasany milaza manao hoe alakamisy indray ny Paska amin'io, dia ahoana indray zany zavatra zany. Zany ange dia efa mikorotana be zany. Aiza zany le marina amin'izay zavatra zay zany. Fa iverina zany tsika eo amin'le lesona. Dia ny zavatra iverinantsika eto dia zao hoe inona ny zavatra nisy? Le resaka hoe fanomanana menaka manitra sy diloilo izay nikarakarain'ireto vehivavy reto zany, anosorana ny fatin'i Jesosy zany. Rehefa niverina tany an-trano izy ireo, hitantsika tary amin'ny Luka teo, avy any Pasana hitany ny toerana nametrahan'i Jesosy, fiomanana amin'ny sabata zany andro zany, ary ny sabata efa hanomboka zany hoe fa tena pototry ny sabata mihitsy zany, dia lasa tsy maintsy nody izy ireo zany. Dia rehefa tonga tany an-trano izy dia nikarakara ny menaka manitra sy ny diloilo. Milaza zany fa io andro sabata io zany dia sabata andro fahafito zany io, zany hoe andro sabotsy zany io andro io izy zany. Dia inona ny zavatra teneny ato amin'le Luka ato amin'ny Marka 4:1. Fantatsika tsara fa nody ireo vehivavy ireo dia nikarakara le menaka manitra sy diloilo tany amin'ny Luka. Ato izy nefa amin'le 4:1 dia ahoana izy? Ary rehefa afaka ny andro sabata, inona zany ny zavatra tokony mitranga eto rehefa afaka ny sabata? Satria efa tsy nitsahatra tamin'ny sabata intsony reto vehivavy reto zany, dia efa afaka maninona? Andeha hanositra ny fatin'i Jesosy, an'le menaka manitra sy le diloilo. Afaka iverina ny Pasana zany izy ireo. Inona nefa ny zavatra resahana eto indray? Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Inona re zany? Boda ny lohako. Raha milaza antsika fa sady andro fahafito, sabata andro fahafito, io sabata resahana io, no sady sabata Paska, dia maninona no misy zavatra mikorotana be sahala amin'izany? Lazaina izy ireo fa nahoana? Rehefa avy nandevina an'i Jesosy dia niverina nakany an-trano, nanamboatra menaka manitra sy diloilo, dia nitsahatra ozy izy araka ny lalàna, zany hoe nitsahatra tamin'ny sabata. Eto nefa ny teneniny manambara manao ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Dia toizantsika ilay izy 5 ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany amin'ny andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka izy iza re no anakodiny vato ho afaka amin'ny varavara-pasana isolo antsika.
ataontsika zany le tableau, manao tableau zany tsika eto am'izay toko sy andininy zay hoe zahantsika petraka zany zay toko sy andininy zay. Maty zoma Jesosy ozy izy ho an'ireo zay manohana ny fampianarana maty zoma zany. Maty tany amin'ny ora fahatelo tany Jesosy. Nandevy rehefa tonga tany amin'ny fasana nefa izy ireo efa atomotra ny sabata, efa tena akaiky ny sabata. De zao hitan'ny vehivavy fotsiny ny toerana ametrahan'i Jesosy de lasa zareo nody nikarakara le menaka manitra sy zava-manitra. Iny le voalazan'ny Luka. De nitsahatra ozy izy araky ny sabata. Rehefa tapitra ny sabata manomboka ny arivo ny sabotsy ny zoma alina zany, ataontsika manomboka amin'ny 9 eo zany, manomboka amin'ny zoma amin'ny 9 zany ny sabata, amin'ny 9 manomboka ny sabata, miafara ny sabotsy ariva amin'ny 9 zay vao tapitra ny sabata zany. De io le araka ny teneniny teo, ary rehefa afaka ny andro sabata zany hoe iny ariva iny zany. Mety ilaza koa tsika hoe mety maraina izy vao nividy fa tsy voatery hoe le sabotsy ariva. Tsy possible zany hoe ny maraina izy nandeha nividy satria hitantsika tsara eo amin'ny andinin'ny faharoa fa inona nataony zareo ny maraina. Ravakitsika le maraina andinin'ny faharoa ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany amin'ny andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Zany hoe vao niposaka ny masoandro mbola tsisy mpivarotra misokatra amin'izany. Fa voatapitra ny sabata zany. Ataontsika hoe sabata ariva iny voatapitra ny sabata. De inona zavatra nisy? Arak'ilay teneny teo, rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Marie Magdalene sy Salome ary Marie renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Tapitra zany ny sabata. Vonan'iny nividy an'ilay menaka manitra sy zava-manitra izy reto. Hanosorana le fatin'i Jesosy. De rehefa amin'ny andinin'ny faharoa de ozy izy ary no maraina koa tamin'ny voaloha amin'ny andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Zay zany ny fandehandeha izy. Apetratsika tsara amin'izay raha izy zany. Rehefa avy nandevina any Jesosy ireto vehivavy ireto nahita ny toerana nametrahana azy. De niverina tany an-tranony izy ireo, nikarakara le menaka manitra sy diloilo hanosorana ny fatin'i Jesosy. De nitsahatra izy araka ny lalàna, nitsahatra amin'ny sabata zany izy. Io menaka zay nikarakaraina io nefany tamin'io andro zoma io, de tamin'ny oviana no vidianana an'io. Taorian'ny sabata no nividianana an'io menaka manitra io, hitantsika teo amin'ny marika teo rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra ireo vehivavy ireo. Mba hanosorana ny fatin'i Jesosy ny maraina amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zany hoe ny andro alahady zany izy io. Dia mba mitombona ve zany hoe menaka karakaraina amin'ny andro zoma, nitsahatra izy ireo tamin'ny sabata. Rehefa tapitra ny sabata dia zay indray izy vao nividy le menaka manitra mba hanosorana ny fatin'i Jesosy ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia raha ataontsika zany le tableau dia zao, manao le tableau tsika zany, asitsika tsipika mitsivalana zany, dia asitsika le hoe zoma dia aisantsika kely eo amin'ny ilany, sabotsy dia atsitsika eo amin'ny ilany kely ihany koa, lahady. Dia eo ambonin'le zoma zany asitsika tsipika mitsangana kely na ataontsika carré zany, dia azontsika lokona mainty eo anatiny eo, dia iny ataontsika hoe alina. Dia eo ambonin'le sabotsy koa ohatr'izay, dia eo ambonin'le lahady koa ohatran'izay zany. Dia raha raisitsika zany le fanazavana teo dia zao, mba ampitombona le izy zany, satria ahoana moa no ahafahanao mikarakara menaka raha tsy avy nividy menaka ianao aloha? Zay zany ianao vao afaka mikarakara menaka. Fa tsy hoe mikarakara menaka ianao vao andeha hividy menaka. Zavatra tsy mitombona zany zay zavatra zay. Dia mba ampitombona an'izay zany dia zao, menaka manitra vidiana
ny sabotsy ariva zany de miverina makany amy zoma ariva mikarakara anazy de zay vao makany indray any amy lahady maraina mandeha manositra ny fatin' Jesosy de mba mitombona ve zany fanazavana zany ho an'ireo zay miaro zany manao hoe maty zoma Jesosy tsy mitombona zany mikorotana ambony ambany zany tsy misy lôzikany zany kanefa averiko foana l izy aok'Andriamanitra ny marina fiasik'olombelona ny diso satria nahoana tsy misy fitaka ao amin'Andriamanitra marin'Andriamanitra fa amintsika ny misy fitaka fa miteny Andriamanitra manao hoe 3 andro sy 3 alina izy eo akibon'ny tany de tena 3 andro sy 3 alina io ary efa tonga am'izay fanazavana zay tsika manazavana io de tena mirafitra tsara rabaky teny io hoe nividy menaka izy teto nanositra menaka izy teto azafady nividy menaka izy teto ny karakara menaka izy teto de eto ny fotoana anosorany menaka de mirafitra tsara zay zavatra zay fa raha vao io ny lazainao hoe maty zoma Jesosy ahoana ny anazavanao an'io hoe menaka ny vidiana sabotsy ariva de miverina amikany amy zoma mikarakara azy de nitsahatra indray izy de tonga ny lahady maraina vao mangirany ratsy iny zareo nakany am-pasana andeha hanositra ny fatin' Jesosy miresaka teny an-dalana hoe iza reny hanokatra ny fasana ho atsika fa tsy mitombona zany korotana ambony ambany zany fanazavana izany zay no mikasika an'iny zany eo ihany koa misy fanazavana anankiray mikasika le teny satria misy teny atao anatin'ny soratra masina zany zay tena miteraka ady hevitra be ihany koa izy io hoe ianao zany mieritreritra marina zao nge voasoratra anaty baiboly fa Jesosy de nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ary ireo mpianatra Jesosy ihany koa rehefa teny amin'ny lalana makany Emmaüs de rehefa niresaka izy tamin'ny Jesosy resaka izy teny an-dalana de hoy izy ireo hoe anio ny andro fatelony zany zavatra izany de ahoana ny ilazanao fa tsy maty zoma Jesosy tsy nitsangana lahady de zao fotsiny a zavatra teneniko fotsiny ny tenin'i Jesosy ny inoko tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao akibon'ny hazandrano de tahaka izay ny toeran'ny zanak'olona 3 andro 3 alina akibon'ny tany de raha raisitsika ireo toko sy andinindreo ihany koa zay anamarinan'izy ireo fa maty zoma Jesosy de ataontsika ny kajy hoe mahafeno 3 andro 3 alina koa ve zany raha lazainy fa nitsangana tamin'ny andro voalohany Jesosy na ihany koa lazainy hoe rehefa tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro de lazainy fa anio ny andro fahatelo no nitsangany zany zavatra zany de ho jerentsika ve zany hoe mahafeno 3 andro 3 alina ve zany zavatra zany jerentsika aloha zany toko sy andininy zany atao amin'ny marika toko 420 izy miteny an'izany andininy 7 marika toko 420 de ny andininy 7 de zao ny zavatra voasoratra ato ny anaran'i Jesosy ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy de niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena izay namoahany demony 7 izy ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany tamin'ny herinandro Jesosy de niseho tamin'ny Maria Magdalena izay namoahany demony 7 izy tonga de hitanareo zany baiboly ara miteny alisy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy de mbola apiko ihany fa mbola tsy ampy io jery koa tsika anankiray eo amin'ny Luka toko 420 eo kaiky eo ihany aona izy eo amin'ny Luka toko 420 de vakitsika ny andininy voalohany aona izy andininy voalohany fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany mifasana izy nitondra zava-manitra izay fanamboariny tamin'ile nitondran'le vehivavy zany hoe andro voalohany amin'ny herinandro de ahoana izy aty amin'ny andininy 720 ka hatramin'ny 120 andininy 720 ka hatramin'ny 120 ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany hoe tamin'le andro voalohany io ihany zany tamin'le andro voalohany nakanisan'le vehivavy tany am-pasana ihany io ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany tamin'le andro voalohany io zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emmaüs
tokony ho enimpolo stadio raha ny Jerosalema dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy ary raha mbola niresaka sy ny ray saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy nefa ny mason'ireo no azony mba tsy hafantarany azy ary hoy izy taminy ahoana izao teny resanareo tia mpandehanana izao dia nijanona ireo sady nalahelo tare ary ny anankiray izy atao hoe Kleopasy namalaka nanao taminy hoe ianao rery va ny vahiny mitoetra ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao fa hoy izy taminy zavatra manao ahoana moa izany ary hoy izy rola taminy ny andro Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny amin'ny nalorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy any amin'ny lohany azy ho faty sy nanombohany azy tamin'ny azy fijaliana nefa nantenainay fa izy no ilay anavitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany ny andro fahatelo hatramin'izay natongavana izany ary tsy ny amin'izany ihany fa androany ny andro fahatelo izy hatramin'izay natongavana izany dia iraisitsika ho ahy io satria tokana ny famantarana nomeny Jesosy tsika zany mety hiteny manao hitanareo hoe ny andro voalohany hitantsika tary amin'ny marika 4:20 hoe Jesosy dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny mpianatra no miresaka eo eto any koa ny mpianatra no miresaka hoe androany ny andro fahatelo natongavana izany hitanareo zany Jesosy nareo mihitsy ny diso izy izy fa neneny marina io izy io fa za miteny Jesosy tena no miteny ahoana Jesosy tokana ihany ny famantarana omeko anareo izy izy raha nangataka famantarana ireo fariseo sy mpanoran-dalàna tahaka an'izao na 3 andro sy 3 alina atao kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany dia anisa zany tsika anao tableau indray tsika le tableau nataontsika teo eny zany dia anisa indray tsika dia ny anisantsika zany ataontsika manisa miverina indray zany tsika satria milaza zany arak'ile toko sy andiny teo nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy Jesosy na hoe androany ny andro fahatelo natongavana izany dia isantsika indray zany raha hoe nitsangana satria rehefa tonga tany amin'ny fasana reto vehivavy reto zany andeha hanositra ny fatin'i Jesosy talanjony izy ireo satria nahoana efa nisokatra ny fasana tsy tao tsony Jesosy dia raha manisa zany isika raha nanisa zany isika arak'ile nitenena teo hoe ary Jesosy le nitsangana vakitsika moa izy teo verenako kely fotsiny le izy teo arak'ile teny teo amin'ile marika 4:20 andininy voalohany dia hono izy rehefa afaka ny andro sabata andininy fasivy azafady dia hono izy teo ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena izy izy ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia ataontsika hoe nitsangana zany amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy raisitsika zany zay dia manisa miverina zany tsika na ihany koa arak'ile teny teo hoe le mpianatra niresaka tamin'i Jesosy satria tsy fantany hoe Jesosy ingo miresaka amin'io dia ozy izy androany ny andro fahatelo natongavany zany zavatra zany ozy izy dia manisa miverina amin'izay zany tsika manao hoe zafady manisa miverina amin'izay zany tsika manao hoe ny maraina ny alahady zany izy nolazaina fa nitsangana ataontsika hoe satria zareo tonga dia nipasany mangiran-dratsy ny andro mbola vao miposaka ny masoandro ataontsika any amin'ny andro amin'ny 5 ihany zany izy ny tonga nipasana any na amin'ny 5 sasany Jesosy efa tsy tao tsony dia manisa zany tsika maraina ny alahady miverina makany amin'ny maraina ny sabotsy ray andro zay maraina ny sabotsy miverina makany amin'ny maraina ny zoma andro faharoa zany zay nefa Jesosy lazaina fa maty zoma teo tamin'ny 3 ora hariva teo dia inona ihany zany zay ray andro sy tapany ihany inge zany ray andro sy tapany mazava sy 2 alina maizina zany dia tsy mitombona indray aiza le 3 andro 3 alina dia sahatsika ve niteny hoe Jesosy mpandainga zany sahatsika ve mitenany zany sahatsika nitenany zany hoe Jesosy mpandainga fa tsy misy diso amin'i Jesosy na kely ary fa zay lazainy dia tanteraka avokoa arak'ile teniny tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratana
ao amin'ny soratra masina dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalalany ny soratra masina. Nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalalany ny soratra masina. Ahoana ary mikasika an'izany zany? Dia anazavan'izany fanazavany zany zany tsika. Fa mbola izahantsika foana aloha le apetratsika le fanazavany zareo zany manambara manao hoe maty azomady Jesosy. Dia tia koa misy fanazavana anankiray ary tia ny amaranantsika azy moa zany raha ampy ny fotoanantsika anazavana anazy. Tia koa anankiray zany miresaka manao hoe i Jesosy dia nambenan'ny miaramila ny fasana. Jesosy maty iny dia nasen'ireo Sinedriona zany, ireo fariseo sy mpanorandalàna zany, membre ny Sinedriona, nanatona ny Pilaty izy ireo mba andefasana mpiambina ny fasana fa andreo dia misy mangalatra ao ny fatin'i Jesosy. Dia ahoana ny ilazain'izy ireo? Dia vakitsika eto amin'ny Matthieu 7:20. Io ndray zany jerentsika. Raha arak'ilay fanazavana foana zany manambara hoe maty zomady Jesosy ozy izy. Ka raha maty zomady Jesosy dia ahoana indray ary ny fipetraka io fanazavana io? Itsika mantsy no milaza miziriziry manao hoe nga io voatery hoe mahandro 3 andro 3 alina. Dia izay le teneniko hoe mandiso an'i Jesosy zany ianao. Fa nareo fariseo sy mpanorandalàna raha dia nahare sy nafantatra fa hoe 3 andro 3 alina nge nitoeran'i Jesosy eo an-kibon'ny tany. Dia afriana no nasen'izy ireo nanambenana ny fasana. Nasen'izy ireo nambenana 3 andro sy 3 alina ny fasana. Satria natahotra izy ireo hoe ndreo dia hongalarin'ny mpianatra ny fasana. Zany hoe naheno tsara zany izy ireo nahalala fa Jesosy dia niteny fa hitsangana amin'ny andro fahatelo Kristy. Dia naseny nambenana 3 andro sy 3 alina ny fasana. Ka raha tamin'izany ary ireo nanaiky an'izany ka ianao indray miteny hoe tsy voatery mahazo an'izany io zany. Dia jerentsika Matthieu 7:20, andininy 12. Matthieu 7:20 dia ny andininy 12. Andininy 12 ka hatramin'ny 9. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 12 ka hatramin'ny 9. Ary noho ny ampitson'ny fiomanana, fantatsika tsara fa Jesosy maty tamin'ny andro fiomanana. Ary miresaka tsika hoe ampitson'ny fiomanana dia inona izay ampitson'ny fiomanana izay? Sabata zany io, zany hoe sabata maraina zany io. Sabata andro zany nandeha tany reto fariseo sy mpanorandalàna reto. Dia averiko tsara izy teo. Ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo. Ka nanao hoe tompoko, tsaroanay fa iny mpamitaka iny. Voarainy zareo zany le famantarana nomeny Jesosy. Jesosy niteny hoe tokana ihany ny famantarana omeko anareo. Dia famantarana ny amin'ny Jona. Tahaka ny Jona nahazo 3 andro 3 alina an-kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa nitoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelona alina an-kibon'ny tany. Dia ahoana ozy izy? Tompoko tsaroanay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka atelona dia hitsanganao. Koa asovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fa ndreo avy ny mpianany ka mangalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay. Ainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tomboka sy ny vato. Tsaroan'izy ireo teny tamin'ny Pilato izy fa iny mpamitaka iny dia nilaza fa hoe afaka atelona dia hitsangana. Ka ny fitaka farany izy dia ratsy tamin'ny ratsy noho ny voalohany. Fa ilazan'ireo mpianatra ireo nitsangana tamin'ny maty izy. Vao mainka pira indray ny fitakany amin'izany fa zao ambeny ny fasana. Mandritra izay fetrandro ny lazainy izay. Ndrao misy mangalatra ao. Dia iny amin'ny 5:20, 5:20, 5:20. Dia hoy Pilato, maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay ainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsa ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tomboka sy ny vato. Nasiany reto fariseo sy mpanorandalàna reto mpiambina zany
ny fasana satria nomeny Pilato mpiambina izy ireo zany ambina ny fasana. Izy miaramila zany ambina ny fasana eto. Rehefa nasiana mpiambina ny fasana dia nasiana tombo-kase ihany koa ny vato teo amin'ny fasana. Mba tsy azo amahanana iny sy ny tombo-kase zany misy tady zany iny dia nasiana kase ilay tady. Ka raha vao tapaka iny kase iny zany dia fantatra hoe nisy nanokatra ny fasana zany. Dia nalatsana izy ireo ny mpiambina tamin'ny fotoana iny nandatsahana izy tamin'iny fotoana iny ihany. Satria Pilato ny teny maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay ainareo ny fiambenana ary no nilasa izy dia nalatsa ny mpiambina. Voalasa zany zareo dia nalatsaka izy ireo ny mpiambina tamin'iny andro iny ihany. Tamin'ny fotoana inona nefa io andro io? Ny ampitson'ny andro fiomanana ozy izy. Zay ny voalaza eo amin'ny 2:12 ary no ny ampitson'ny andro fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo. Ny ampitson'ny andro fiomanana zany hoe ny sabata maraina zany izy ireo nandeha tany amin'ny Pilato. Nangataka mpiambina iambina ny fasana. Anao kajy indray zany tsika eto. Apetraka indray ny tableau antsika zany araka ny efa nanaovantsika azy indray zany. Ny ampitson'ny andro fiomanana izy lazaina fa maty zoma Jesosy. Ny ampitson'ny andro fiomanana zany sabotsy io. Tsy tatoky sabotsy maraina. Tonga tany amin'ny Pilato reto fariseo sy mpanorandalàna. Renay ozy izy, ahoana tsara ozy izy. Tsaroanay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka telona dia hitsanganao. Fantany zareo tsara zay dia zay ny antony nandehanany teny amin'ny Pilato. Nahazo mpiambina izy ireo dia nalatsany tamin'io ampitson'ny andro fiomanana io ny mpiambina. Zany hoe sabotsy zany nanomboka ny ambina raha lazaina zany fa maty zoma Jesosy. Dia ny andro zoma zany ny antsoina hoe andro fiomanana. Dia ny andro sabata zany ny ampitson'ny fiomanana. Ny sabata zany ny antsoina hoe ampitson'ny fiomanana. Zany hoe ny ampitson'ny nahafatesan'i Jesosy zany io nakany izy ireo mpiambina io. Zany hoe ny andro sabata zany io nakany mpiambina io. Ka raha maty zoma zany Jesosy, ireto miteny hoe ambeno atelona ny fasana. Araka le tenenina teo zany. Averiko tsara le izy teo. 17:12. Tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao raha afaka telona dia hitsanganao. Koa asovy ambenana masy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo izy izy. Mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Asevo ambenana tsara ny fasana ozy izy mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Napetraka zany ny mpiambina ny sabotsy. Dia manisa zany tsika. Sabotsy maraina izy ny teny Pilato nalatsaka ny mpiambina. Manisa indray tsika sabotsy maraina mandra-pahatonga ny alahady maraina. Andro voalohany zay. Lahady maraina zany andro voalohany. Andro faharoa latsinainy maraina. Andro fahatelo talata maraina. Any amin'ny talata maraina. Dia ireo mpiambina ireo ve dia asiana iandro mandra-pahatonga ny talata maraina? Asiana iandro mandra-pahatonga ny talata maraina vero? Tsy mitombona ange zany zavatra zany. Tsy mitombona zany. Satria hoe naka-mpiambina izy ny sabotsy maraina. Ny sabotsy maraina mandra-pahatonga ny lahady maraina ny andro voalohany. Ny lahady maraina mandra-pahatonga ny alatsinainy maraina ny andro faharoa. Latsinainy maraina mandra-pahatonga ny talata maraina ny andro fahatelo. Dia ho ambenana hatramin'ny talata maraina ve izy? Raha lazaina fa nitsangana lahady Jesosy. Aiza ny mahalozika an'izany? Manisy ny teny hoe ambenana mandra-pahatonga ny ampitso lahady. Maninona izy ireo no miteny hoe araka le teneniny teo? Tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka telona dia hitsanganao. Koa asovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka hangalatra azy. Asevo ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo izy. Raha tsy fantany zareo zany kajy zany, tsy teniny zany izy. Fa voarainy tsara ny tenin' Jesosy. Manao hoe 3 andro 3 alina ny toerana eo kibony tany. Tena seny nambenana 3 andro sy 3 alina le fasana. Dia ny 3 andro sy 3 alina iambenana ny fasana nefa any amin'ny
alathamaraina vao mitombona nefa Jesosy lazaina fa nitsangana ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro. Aiza ny mampitombona an'izany? Fa io araka ny tenentsika dia zao, mirafitra daholo toko sy andininy io rehefa hazavaina fa tena nahazo 3 andro sy 3 alina tokoa Jesosy. Mirafitra ny amin'ilay resaka hoe Pasika io. Mirafitra ny amin'ilay resaka hoe fanosorana menaka manitra. Mirafitra ny amin'ilay resaka hoe 3 andro sy 3 alina tokoa Jesosy ny tao kibony tany. Ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Mirafitra tsara rehefa hazavaina. Fa rehefa hazavainao kosa ilay izy amin'ilay hoe maty zoma, dia tsy mazava ilay izy fa mikorotana ambony ambany ilay izy. Dia tokana ihany, izay ihany. Mazava angela izy, Jesosy nilaza fa hoe famantarana ho lavina izy. Jesosy no niteny an'izay. Ary Jesosy ihany koa dia niteny, tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanao misoratra masina ho Kristy. Dia tsy maintsy tanteraka izany izay. Izy tenany mihitsy nanambara fa izaho dia hitoetra 3 andro sy 3 alina ao an-kibon'ny tany. Tsy maintsy tanteraka izany izay. Fa hatreto aloha tsika nanazava ilay hoe Jesosy maty zoma nitsangana lady. Aotra. Tsy mitombona izany. Dia toizantsika amin'ny lesona manaraka indray mikasika an'izay. Izay indray ny fotoanantsika amin'ny teny ity saorana ny Tompo. Hivavaka isika ary. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra, misaotra anao izahay. Raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity an'ity. Mikasika ny amin'ny famantarany amin'ny hafatesanao. Fa tsy maintsy tanteraka izay voalazanao Jesosy io. Ary tsy maintsy tanteraka izay voalazan'ny soratra masina. Fa tahaka ny Jona dia tahaka izany koa ny toeranao ateloana alina sy ateloana andro ho an-kibon'ny tany. Dia iray ny naranao Tompo, kalazay ny naranao. Dia aoka ny fanahinao Tompo, hanokatra ny fonay sy ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Esorana anatinay ny fovato ka meo fonofo izahay. Esorana anatinay ny famafisan'ny atoka Tompo, ka aoka hihitra eo anatrehanao izahay. Dia manamasinanay raina amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy nanondratanay izany vavaka izany eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray ary amin'ny manaraka indray tsika miona izany. Tahin'ny Tompo daholo. Baibai daholo.